Vahoaka ny Toliara sy ny Filomary Karavalomanana, ny bata fandresena sahady. Fiverenan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, zony feno ny miverina tanindrazana. Fokotany Andavamamba Anjezika faharoa, miaina miaraka amin'ny loto sy ny fako anaty rano. Tompoko lahy sy tompoko vavy, afaly tafahoana aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy 12 ny volana janoary. Taona 2024 izao miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia vahoaka ny fanitsakitro ara-bakiteny hanonitsena ny Filomary Karavalomanana tany Toliara androany tao aorian'ny Dego dia tany amin'ny faritra Atsimo indray no nitsidihan'ny Filomary Karavalomanana androany fandresena no azon'ireo vahoaka maro dia maro niara-dita amin'ny Filomary Karavalomanana satria tsy voasakan'ireo mpitandro filaminana nahazo baiko politika ny fitsidihana any Toliara nataon'ny Filoha Mary Karavalomanana ho arahintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny antsiprian'izay vaovao izay rehefa vonona ny sary fa ivadika lafim-baovao hafa aloha isika. Nitondra ny fanehoan-keviny momba ny vaovao izay miely amin'ny fiverenan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina eto amin'ny firenena ny filohan'ny antoko Zagasy azo feno an'ny filoha teo aloha izy ny fivezivezeny eto an-tanindrazana. Ziromaino Menjanahary, Tahirinena. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenany ny fahafahan'ny olom-pireneny miditra sy mivoaka eto amin'ny fireneny. Io no nambarany filohan'ny antoko Zagasy androany. Raha ny resaka mahakasika ny mety ho fiverenan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina eto Madagasikara ny tenany. Atreto dia ny eo anivon'ny fanoherana no manana olona afaka navitra ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ao anatin'ny lavaka mangitsoka izao. Ny filoha Rajaonarimampianina mbola tsy tonga eto. Ny resaka hoe ho fahatongavany malalaka izy satria olom-pirenena izy ny firenena koa latsaka katerena noho ny krizy maneran-tany aleo ataontsika an'izay le izy dikan'izany mila olona manana traikefa amin'ny resaka zany ataontsika hoe olona mila olona expert manam-pahaizana amin'ny resaka fanarenana firenena latsaka katerena zany Madagasikara tsy jerentsika kolera nantoko dia mila ihany koa ataontsika hoe olona efa manana traikefa atao anatin'izany fitantanana zany hoe raha apetraka zany le izy dia ataontsika hoe profil tokony hoe ho takina amin'izay ataontsika hoe fitantanana firenena izay le hoe fananana traikefa manoloana resaka krizy mondiale amin'ny fanarenana firenena zany hoe tsy maintsy olona mahay resaka toe-karena zany sy fiarina dia ihany koa efa manana traikefa atao amin'ny fitantanana firenena. Atreto dia mbola sy ondresaka fotsiny ny filazana fa hitantana tetezamita no antony iverena ny filoha teo aloha eto amin'ny firenena. Ny lalam-pandrenana no milaza mazava fa 5 taona no feptom-piasany ny filohan'ny repoblika ary aorininy izany dia miverina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara. Fa andraikitra feno vomen'ny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy ny fanatanterahina ny fifidianana eto amin'ny firenena. Tandimindoza nefa izany ho ny filan-kevitra ambony misana ny demokrasia sy ny fanjakana hatandalana na ny ACDDED androany. Nitondra ny fanazavana ihany koa ny valiteny izay nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny ACC tamin'ny fangataham-panazavana izay nataon'izy ireo momba ny fitsabahan'ny mpanatanteraka amin'ny fahefana mpanao lalàna. Ziromaino Menjanahary sy Tahirinena hatrany. Demokrasia mivantana ny fifidianana andraisan'ny vahoaka malagasy rehetra anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tandindomindoza nefa izany manoloana ny paikady politika maro lafy miseho eto amin'ny firenena hoy ny filan-kevitra ambony misana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana na ny ACDDED androany. No mafisiny fa lisy mpifidianana madio sy lalàna mifehy ny fifidianana ekendrehetra no ahafana mametraka ny demokrasia tena marina eto amin'ny firenena mba tsy hisian'ny korontana sy ho fanitsakitsahana ny demokrasia. Ny fifidianana moa dia hitantsika fa mizavatra roa lehibe izay ilayntsika ao anatin'izay fifidianana zay. Ny voalohany dia ny liste électorale. Io foana ampodipodinay raha vao tsy tomombana ny fanaovana liste électorale aleo tsy manao fifidianana fa korontana hitantsika. Ny faharoa dia ny code électoral. Raha tsy tomombana koa io dia aleo tsy atao koa izy fa manomana zavatra hafa. Ny korontana dia tsy mitondra ny inona eto amintsika
maro be aloha ny tena aloha atao am'izao aloha atao am'izao tsy ho zakatsika fanomahana liste électorale zany tsy natokana ho an'ny ry zareo tompona rehetra voalohany fa anjara nrehetrarehetra manao an'izany liste électorale zany tomombana ave liste électorale tsika tomombana ave ny code électoral tsika raha zay ny tomombana dia ndaontsika manao fifidiana raha tsy tomombana zay a atao vaingana io zay tsika manao fifidiana zay ny zavatra tokony ho atao mandritra n'izany fifidiana zany ary ny mpanomana fifidiana tokony atokisany vahoaka atokisany ny mpandray anjara ny fifidiana fa raha vao tsy atokisana koa io dia miteraka zava-doza zany ny zavatra tokony apetraka atsika tsy vitany teny hoe vitanay io na zay tokony andraikitra amin'io fa jereo hoe aiza ho aiza ny zavatra natao zany manimba firenentsika zany manimba firenena dalam-pandrosoana zany ary tokony hiala amin'izany tsika tsy hitondra fandrosoana ho an'ny firenena ny korontana ka tokony hosoroana dia ny mialoha tsy misy maharatsy ny fampiresana ihany koa izay ao anatin'ny soatoavina malagasy izahay moa tsy dia mbola voantso loatra amin'izy io nefa ny tokony ho izy a izay dia tokony voantso akaiky makasika n'izay zavatra zay satria ny fifidiana dia démocratie mivantana tokony ho impliqué mivantana koa zany zahay tokony partenaire mivantana amin'ny fanomahana fifidiana io fa tsy ampitoviana amin'ny rehetrarehetra tokony miaraka manao stratégie inona atao mba tsy isiny korontana eto amintsika inona atao mba hahafahana mandeha amin'ny fifidianana milamina mangarahara ary ekeny be sy ny maro tamin'ny seny taloha dia nisy fa ny anankiray ity a ohatrany atao safibrimantsina tsy mety aminay zany tsy fanapahan-kevitra samy irery nataony filohan'ny HCDD irery ny fangataham-panazavana napetraka teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenany ka tsy tokony ho valy-boraingina toy ireny no avalin'ny HCC hoy ihany ny HCDD manoloana ny valy teny ny HCC izahay dia tsy direction générale fa organe constitutionnel voasoratra amin'ny article 43 ny constitution BDB tsy mahafantatra zany na tompona andraikitra ambony aza mahagaga eto Madagasikara dia tompona andraikitra ambony tsy mahafantatra an'izany ary ny zavatra nalefanay tany amin'ny HCC dia tsy avitra ny président tokana satria valiteny ohatra valiteny personnel tsy mety zany fa hevitra ny rehetrarehetra tato zany nandahoan'iny zavatra io fa tsy hevitry ny président ny HCDD ka diso ny filazana ny président ny HCD dia zao décision collégiale ny ato zay ny tokony fantatra ny tompony andraikitrarehetrarehetra iny ve tokony valiteny sa tsy valiteny satria valiteny tsy azo valozany tsara ny tantara eto atsika mampiteraka aia maro tsy ho an'ny HCDD irery andry fa ho an'ny malagasy rehetra ny fizotry ny raharaha politika eto amin'ny firenena ho hatrany ny fanazavany noraisiny ohatra tamin'izany ny valiteny izay nataony HCC momba ny fangataham-panazavana izay nataon'izy ireo io androm-panjakana io manko no isan'ny rafitra no tokony hiaro ny latsabatom-bahoaka marina mandritra ny fifidianana ny politika izay hatrany ataona hafana ara-politika ity taona 2024 ity ho ny filohan'ny Antoko Zagasy androany fa olana tsotra ho an'ny firenena ny firosoana amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory mialohan'ny fifidianana raha nambarany efa nampiseho ny fahavononany hiatrika ny raharam-pirenena raha teo ny mpanohitra ny alatsinainy lasa teo azy ireo menomenjanahary tahiriny anatrany fa ny olona firaisan-kina hiatrika ny politika eto amin'ny firenena no naseho ny mpanohitra tamin'ny fanokafana ny topikatroana ara-politika tetsy faravohitra ny alatsinainy teo hoy ny filohany Antoko Zagasy androany tsy maintsy irosoana hoy izy ny fifidianana saingy tsy azo odivirana kosa nefa ny fifampiresahana mialohany fanatanterahana izany tafiditra tena tafiditra ao anatiny hoe taona fifidianana ty taona 2024 ity satria vao afaka mihitsy ny trêve politika dia efa samy hita hoe mihetsiketsika daholy nankolafy politika rehetrarehetra ary tena hita hoe hafana zany raha politika amin'ity taona 2024 ity fa ny zavatra hitako fotsiny tsy azo ialana ary tokony tsy emorana ny resaka concertation nationale ho amin'ny fifidianana sy ho amin'ny fanarenana le firenena le concertation nationale vahaolana ho an'ny fitondrany mba ho ekeny rehetra amin'ny fifidianana satria raha ohatra tsy ho ekeny rehetra amin'ny fifidianana tsy maintsy ny fitondranana no hitandro filaminana dikan'izany ho analo tsisy antony tsy tokony hoe hidirany ao anatin'le concertation nationale izy koa manana candidat ho amin'ny fifidianana atreto dia mbola miziriziry tsy fampidinika amin'ireo hevelona samihafa eto amin'ny firenena ny mpitondra na dia efa misy amin'ireo solombavam-bahoaka manoana fitondrana aza no miaiky
fa tsy maintsy irosoana izany fifampiresahana izany fototra anarenana ny tanindrazana iombonana. Fa ny mahakasika ny toedrara mafana eto amin'ny firenena atao ny tranga fivarotan-janaka atao ikongo ny fanisana mpifidy ny fitotongana ny ariary ireo no anisan'ny resahan'ny vahiny sy ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Jessica Miray, Tokaramalina. Saika hita eto Madagasikara avokoa amin'izao ny zavatra tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona nahazoana fahaleovantena. Potika tanteraka ny fiariana sy ny toe-karena. Miaina anaty krizy lalina ny firenena. Efa hananika ny 5,000 ariary amin'izao ny sandany euro iray. Taratra ny tsy fahaiza mitantana izany. Io no marika fa tsy voafehy ny mpitondra fanjakana ny ara-toe-karena eto Madagasikara tadidio tsara. Fa anisany andraikitra voalohany an'ny filoham-pirenena sy an'ny mpitantana ny firenena ny fitazomana sy ny fanomezana lanja ny vola malagasy na ny vola ny firenena anankiray. Anisany hoa misy zavatra vitsivitsy, andraikitra vitsivitsy tsy maintsy sahan'ny mpitantana ny firenena ny fahefanam-pana tanteraka eo ambany fitarihan'ny filoham-pirenena raha ohatra ka te ahita zavatra misongadina amin'ny fandrosoan'ny firenena izy ireo. Ka raha mahititsika hoe memitotongana foana ny sandam-bola malagasy ny ariary tatoato dia midika izay fa tsy voafehan'ny mpitondra fanjakana. Lalina dia lalina sy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, indrindra ny any atsimo, ary anisan'ny teraka resabe ny filazana fa efa mivaro-janaka ny any Ikongo. Mitady ny fomba rehetra anoerana izany anefa ny fanjakana, izay ambarany miara-manonja fa 10 fahavalo. Mbola mahazo avao asika fa tena inona tsy filan'le malagasy ary manao tsy fanao mihitsy le malagasy amin'izao fotoana izao, ary mbola mety misy zavatra hafa mihitsy hitranga raha mbola tsy ampy le fandraisana ndraiky. Fa mbola problema le fanjakana dia hoe tsy marina io misy manelitsao fanakoritana politika io fa tsy te halala izy hoe inona nataontsika. Ndao tsika no miakolopa fa tsy navita ny andraikitsika amin'ny voaka amin'ny sakafo amin'ny voaka efa fakakazo no hoanina. Tsy normal ny izany. Raketa ala limite efa nohaniny tany atsimo noho ny kere. Fa zao fakakazo pozina no hoanina. Dia ao mangina dolo ny vava. Tsy mahazo misy miteny. Ala milamina aloha afa barakitsika fa ho apoka ny sehatra resam-pirenena io. Etsika mahita azy. Ankoatra izay, anisan'ny horesan'ny miara-manonja ihany koa androany ny mikasika ny fanisana ny mpifidy. Efa tsy maharisika ny olona intsony ary na ny mpanisa mitety tokantrano azy efa tsy misy intsony any amin'ny faritra loatra mangoroiny. Ny tompona andraikitra au niveau ny district ambara misenira ny zokorina. Mizatra tsy mikolla tsara zany. Tsy ray tsy roa no miresaka amin'ny tena hoe ty zavatra ty ny président atao fotsiny. Formalité atao fotsiny. Fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Fa inona mahatonga an'izany? Na ny fitaovana ozy, na ny vola entina anatarana ny adidy sy ndraikitra ny asa zany dia tsy misy. Mba tsy ilazana hoe tsy ampy tsy misy. Tena mijoro vavolombelona mihitsy zany zavatra misy zany. Zany ny zavatra misy any an-tanàna ka io ny fanerasera amin'ny tena maraina dia maraina, hariva dia hariva. Tsisy hoe foronina zany. Ka le hoe le gaoma madinika le mpitety trano, le mpitety varavarana. Nametraka ny seni hoe hitarina mifaraka amin'ny 3 janoary 2024 ilay fanisana mpifidy. Fa eto andray zany dia mametraka hoe fangamo mbola misy le olona manisa mpifidy. Zay. Mbola misy ka le gaoma ny ranareo le hoe andeha anisa mpifidy ohatrany fa tsisy anie. Aty Antananarivo aty aminay avaradrana mbola misy taraina mbola misy tonga any aminazy. Na atao 28 février io, na atao 31 mars io, na atao 4 avril, na atao hatramin'ny jona. Fa tsisy anao io zokorina. Fa io zany mila finiavana. Voalohany indrindra aloha mila fandraisana andraikitra ary mila fanetretena ataon'ny ty mpitondra fanjakana ty raha ohatra te hitady zavatra rindra tsy mety ekeny rehetra. Fa raha zao fandenjavatra zao zany mbola vao manomboka taona vaovao 2024 dia efa zao ny zavatra misy. Lasa zala manetsa nefa izy tokony anisa mpifidy. Io moa zany tsika eto moa zany dia miezaka foana sady mampianatra ny manoro satria misy le fomba fiteny hoe atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ampony malala. Fa dia io hitatsika eo fa tsy vahaolana zay hoe hitarina amin'ny 3 janvier zay fa manao ve le olona. Zay ny tokony nitadiavana hoe inona moa ny antony tsy andehanan'le boakely anao an'le tety varavarana satria izy tsy mahazo ariary. Raha namianao ariary izy na ariary roa mety andeha ihany izy. Fa izy ve olona tsy mahatsy ireo ny kara 2 ane manetsaka 2 ray zao zokorina. Mavita 10 metra carré 2 ariary. Mavita 10 metra carré zany fa mahazo ray alina ariary. Zay ny any an-tanàna amin'ny resaka fifidianana. Ny amin'ny totongana avokoa ny maridrefy eto Madagasikara amin'izao tsy misy izay sehatra tsy anaty krizy. Hatreto anefa tsy mbola hita izay fepetra ndraisy ny fanjakana.
Vaovao sosialy kosa indray tandimindozany amin'ny mety ho fiakaran'ny rano sahady amin'izao fotoana izao. Ireo tokantrano maro eny amin'ny fokotany Andavamamba anjezika hafaroa manainy hotrabona sady ny olona raha mitohy amlatsaka indray andro fotsiny ny orana. Misy mitsy aza ireo miala amin'ny trano sahady isoroana ireo loza mety iseho. Samy mandray fipetra ihany koa fa nisy tokantrano fa tsy apotika n'entana fampiasa amin'ny andavanandro. Anidina teny an-toerana Iando Miaratina sy Manofo Randriamalala. Tahaka izao ny zava-misy ety amin'ny fokotany Andavamamba anjezika faharoa taoriana ireny orambe ny fanesy ireny. Ny rano miakatra hatreny antokonana, mango ny fotsiny ny fako sy ny loto mitsingevana, zary lasa manampy ny mponina amin'ny fivezivezena mivoaka sy miditry ny trano ihany koa ny tsikafony. Miaina izao tranga izao isaky ny fotoam-pahavaratra ny mponina ety, miara-miaina amin'ny loto isan-karazany. Miamafatrany fahavoazana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra mialoha, saingy azo lazaina fa tara ihany raha izao vao hikoropaka. Vao orana 3 andro fotsiny dia izao ny iainana, samy manao izay ahafahany mivelona sy miaro ny fananany, tsy ho simba sisa ny rehetra. Miandry izay higadona ny araka ny fomba fiteny. Rehefa tena miakatra zao le rano dia mandeha mamonjy ery amin'ny tsapony ariva zao fa misy antitetezany ity dia somary asiana ohatrany hoe korodana kely ao an-trano, manao korodana ohatrany hoe korodana kely ifesifesiana pekapekarana izay tana mora simba. Mba mbola tsisy fahafananao le tetezana fotsiny aloha izany izay zao. Dia tsy maintsy tsikafona aloha no atao amin'ity mba handehanana dia izay. Tenanay aloha nandritra izay orana izay izarina fitadiavana ratsy dia nisy. Satria ny ohatranay zao vadiko aloha miasa mitaditady dia vohatra hoe voafantatra avy ny orana dia mody. Dia tsy dia misy karama. Ny entana zany raha vao ohatra hoe misy rano ao an-trano dia atao mifanainginaingina satria manjary simbina ny fitaovany ohatra hoe kopian'ny zaza sy ny anona raha dia tandremana tsara fotsiny satria tsatsony rano. Efa miombana foana zany satria efa mahazatsa ilay izy. Hoe raha vao tonga ny rano dia tsy maintsy tsatsan'ny rano ny tsano dia efa miomakomana. Dia ampiripirima izay zavatra entana sarobidy. Ny trano ny lehilahy miantsamo vehivavy mitaiza kely tsy maintsy miala ao amin'ilay trano tsy azo loza. Tena tafiakatra, tena tsisy atoriana, tsisy andanana, tsisy entana simba daholo rehefa tsabona fa tsisy entana niza fa misolo vaovao. Efa misy ny lamba zao amin'izao efa tsisy anina tsofa fa tena potika mahay mibona ao an-trano. Vao ara zao vao tena miakatra indray ny rano amin'izao tena miakatra rehefa ny trano hazo ny trano ipetsahana. Manana sarotra ny fivezivezena ety an-toerana satria na ny asiana ny tongotra aza tsy misy any amin'ireo elan-kelan-trano samihafa. Mitsapatsapa eny ambony tsikafony. Misy tetezan-kazo ihany saingy miteraka aiay ho an'ny mponina izany. Zaza amam-behivavy rahateo no betsaka eo amin'izy ireo. Efa nisy maty mihitsy azy ny anjera vokatra izany. Efa fantatry ny tompona andraikitra ny zava-misy saingy manenjy tadiana izy ireo. Mijano fampanantenana fotsiny fa tsy misy fanatanterahana ny asa. Lalana tsisy vita. Le fokotanay koa moa tsy dia mirarahany ety aminay mihitsy amin'le lalana ratsy be. Ny andro vita vato avy tsara fa ty aminay tetezana azo daholo izy rehetrarehetra. Raha va tena avy ny orana difotra daholo ny tetezana anay rehetrarehetra. Tsisy lalana tsofa to dia difotra, na ny couloir na nina difotra daholo. Nendray mbola tokony ho azo soroana le izy satria le arizo anay misy kanala zao ry dia tsararan'ile fokotanay ity le kanala. Eo tokony jerevany zareo izy silavandro zareo sikirina izy dia tsisy mirarala izy zao tokony mba hidikidina le rano aty aminay. Ao an-trano feno rano be ny tetezana ratsy be tsy mba misy mpanamboatra izany. Misy midina ihany aty izany fa tsy manao vavavavany fotsiny dia le mponina aty lasa mijaly be mihitsy. Tamin'ireny tetezana ireny zao efa nisy vehivavy maty, vehivavy be voka nefa tsisy mpiraraha mihitsy aty aminay. Marary efa tsy tenenina raha misy marary amin'ny alina zao amin'ity lalana ity dia maty eny an-dalana angamba satria le lalana diso ratsy loatra tsisy mpanamboatra. Efa mivonina ny alina amin'ny toeram-ponena ny mponina ety ka hamonjy ireny fitobiany trabona ireny toy ny isan-taona. Tsy misy isitrihana ny fasahirana anaty teo efa mipakany amin'ny ady vilany rehetra ho izy ireo. Mana ihany koa ny mponina fa vao milatsaka indray andro fotsiny ny orana dia ho mafimafy ny fiantraikany. Raha ny vinavinany mety ho toetry ny andro hitohatra amin'ny zoma izao ny orana faritra dimina azo famitandremana amin'ny loko mavo, Analamanga, Antsinanana, Aloatra Mangoro, Sofia ary Analanjorovo. Mety teraka fikorotanana amin'ny fiainana andavanandro izany ka tokony hamailo ny rehetra.
Amin'ity herinandro ity izany eo ny elanelan'ny 7 hatramin'ny 15 janoary dia tsy misy ny fanahina momba ny rivo-doza mety akasika ny Madagasikara na dia mety hisy fiforonana rivo-doza aza ao amin'ny ranomasimbe indianina hoy ny meteo. Amin'ny herinandro manaraka eo ny elanelan'ny 9 hatramin'ny 12 janoary kosa dia tokony arahy maso akaiky ny fivoaran'ny rivo-doza manodidina ny Madagasikara. Vinavinaina hitoetra ireo fepetra manome vahana ny fivoarana rivo-doza manakaiky any Madagasikara raha ny fanazavana. Ka noho izany ahina mafy ny sy ny rivo-doza mety akasika ny distrika ny Vohemara, Sambava, Antala, Maroantsetra, Toamasina, Vohibinany, Vatomandry, Antanambao, Manoro, Nosy-Variky, Mananjary ary Manakara. Mila manaraka tsy tapaka ny toromarika omena manam-pahefana eny manoloan'izany. Manodidina izay vaovao izay hatrany dia olona rivo mahery ihany koa no ahina hotrabona amin'ny faritra Pitatafika iny rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Ny fahavakisan'ny fefoloha eny Ambohidava no manampitrotraka ny fahavoazana raha ny fanazavana. Ankilan'izay tsy manana toeran-kale ireo olona manamorona io fefoloha vaky io ka voatery miaina amin'ny zava-misy fanampanazavana. Fitaintainana sy tahotra no iainan'ny mponina eto amin'ity fefoloha Ambohidava ity. Heritaona toy izao ny vaky ity fefoloha ity ka nitarika tondradrano tamin'ny faritra Pitatafika sy ny manodidina. Tsy maintsy mivezivezy amin'ny fitadiavana ny fianarana sy ny andraikitra maro samihafa ny mponina eto. Verevitra izy ireo na mitatao azany loza. Dia nisy fitraikany avy amin'ny mponina izany manodidina hoe Ampomangidy, Alatsinaikely, Morom-bato. Izay zany nitratrany io dia mivokatra tamin'io zany hoe vokatra vary sy ny fambolena majinijinika zany nitratra zay. Izay zany nivao tamin'io. Nisy trano maromaro ny teo. Nisy trano maromaro zany lasa teo tamin'io fefoloha io. Dia zay koa mitaitaina eny aty tena hiakatra be ve le raha mbola hisy ohatry le tamin'le teo le vaky teo sa ahoana? Fitaitainana be aloha zany ny tena ety amin'izao. Zay mihitsy tena miorooro mihitsy satria indraindray le rano zao androany ambanimbany raha pitso miakatra be arakaraka ny orana. Dia vezivezy be ohatry mpianatra zao tsy maintsy mandeha amin'ity foana nefa dia miverina dia mitaitaina be ihany aloha. Pepetra raisina aloha eto zao dia mbola tsy hita mihitsy satria hitanao ihany ny fiainana sahirana be tsy afaka ny anofatrano. Ny fatrano lafo nefa ny ety foana mba efa mbola zatra tetỳ aloha zany zao zay. Dia raha mba ny tena tianay aloha zany dia ny avy tanyity fefoloha ity aloha mba tsy hiorale raha makany andrefana koa amin'ilay fambolena. Efa miroso amin'ny fanamboarana ny orinasa lehibe iray noho ny fiaraha-miasa teo amin'ny commune sy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetsikasa produire. Maro ny fananganana tsy ara-dalàna manamorona ny renirano sisony ka mampitombo isa ireo mety hotrabona. Efa nisy ny fampitandremana ny mponina mety ho voakasiky ny tondran-drano. Efa vonona ihany koa ny toerana andraisana izay mety hotrabona raha ny fanazavana. Ny trano tsy dia tena voafehy loatra amin'iny toerana iny satria mandiso statistika raha vao androany ianao manao statistika eny ny apitso eny efa zavatra fa mipetraka eny amin'ny toerana iny araka ny toerana tsy ara-dalàna anazy moa dia manorona tsy ara-dalàna eny ireny olona ireny indraindray fa ny olona dia mahatratra ny 1200 any ny olona trabona eny rehefa tonga ny fotoana trabona eo manodidina 1000 eo foana any amin'ny sisony iny daholo fotsiny zany fa iny ihany ny commune Pitatafika raha ny tena marina dia tokony tsisy trabona raha ohatra hoe tsisy an'iny digy iny fa ny fisiny iny moa olombelona nosoramo ny eny zany mizoan'ny olombelona tsy maintsy jerena fa tsy jery an'izay tsony hoe construction illicite na hoe fanoerana tsy ara-dalàna dia tsy ho karakaraina ny olona fa amin'ny olombelona anazy dia monina eto amin'ny commune Pitatafika dia tsy maintsy atao foana ary izay koa zany lalàna amin'ny zoan'ny olombelona rehefa tonga fotoana mahatrabony anazy na hoe mila vondry. Raha ny fanampanazavana azo avy amin'ny apipa dia aotra faingenina 20 metatra ny avony sisony eo amin'ny maridrefina Pitatafika tafiditra ao anatin'ny loza mavina ny loza manambana. Ray faingo enina 20 metatra ikopa eo amin'ny maridrefina Ambohimanambola ary ray metatra faingo 90 eo amin'ny maridrefin'ny Bevomanga ao anatin'ny loza manambana ihany koa. Nahita mpiakarany avokoa ireo renirano ireo tao anatin'ny 420 ora ary mbola hiakatra ao anatin'ny 12 ora manaraka. Raha ray metatra sy 70 kosa ny avon'ny Mamba eo amin'ny maridrefina Ambohidro. Raha ny toetry ny famoahan-drano eto Antananarivo renivohitra kosa indray dia tafiakatra 9-15 mm ny abetsaky ny Rotsakorana Omaly Alarby, raha 4-15 mm ny Talata. Mbola ireo lakan-dranon'Andriatany mandefa ireo ranonorana amin'ny renirano Ikopa sy Mamba noho ny avon'ireo renirano mbola iva raha ny fanazavana hatrany. Nalefa nanomboka androany ihany koa ny station de pompage etsy Ambodimita ahafahana manafaingana ny famoahan-drano raha ny fanazavana azo hatrany teo anivon'ny apipa.
Fa niteraka resabe atao manakara ireo fianakaviana voatondro molotra ho isan'ny antevolo izay firazanana ratsy fiarahamonina tany amin'ny fahagolatany ka mandraky ity androany ity any amin'iny tapany atsimo atsinana nosy manontolo iny niakatra kabary atao manakara ilay rarao maly ka nisy ireo olona voasazy tao anatin'izany fangisa Zozelito MBS manakara no mitatitra ny vavao. Tena niparitaka tokoa iresabe teto manakara manondro molotra ireto fianakaviana ireto antevolo na ny mpiaramonina na ny mpiaramianatra dia samy niatakataka azy mianakavy ireto ny teny ny toy ny atody ka rehefa fohy mananelatra ka rehefa ilan'ny partana ilay feo dia tonga tany am-potsofin'izy mianakavy ireo no ny farany natao avesany ary ny kabary famitorana ireo olona nayahina ho fototra ny anganiny feo dia ankizy mpianatra iray atao amin'ny lycée izay mpiaramianatra amin'ny zanak'ireo olona voasopotaka ireo asira mandriny be anankiray ampiaramonina amin'izy ireo ihany ao an-tanàna. Nyaik ny fatrony ihany ireto olona nanelitsao ireto tao reny ny fifanazavana sy ny porofo nentina teo agnatrihan'izy ireo mahakasika ilay feona voakany ary dia nasaina namerina ny tenina voakany izy ireo. Araka teny zakany mpazakandreo teo dia hoe naresawsaw izy mga aminahy manomboka androasaka ny olona manakary aty manontolo tiky mivevata fitinany sy olo rasy olo fa olo sara avao avy ny sambo zao rasy zany avy sambony zany fa io olo sara io ilabe le ataoko samanary io aby olo asy androany tiky zegny ambaraka amin'ireo vatipasutanany etoa satria nga nalaza tamin'ny lycée iaho victime napalaza anazy da ifonana ireny tany aman-danitra fa raha niresaka natao tekoa da olo madio indreo sy manamila tevolo indre da kelikely na zanaky agnaty tevolosy indreo sisa tevolo olo andrany fasika krizay da tena ifonako etoa madio indreo. Mampitanjona ireto fianakaviana ireto fa tsy anaiky intsony ny fampelezana feo sy tsao ataka izao efa nisy izao. Avy agny farao moa zany dia nanokatra ny kabary teo izy nokatra ny resaka famelabelarana amin'ny poirany firazananay iay da taranaka volosy avy ao faraony ao dia taranaka madio fa sy misy pentina fa gaga androany ahelin'olo manakary ity ahelin'olo bezarina ao fa indrindrandrindra eo koa mpianatry lycée efa mantagnany maro miapeliny resaka amin'ny mpianatry lycée ka eto zany dia mampitanjona ho an'ny vahoaka ny manakara zay mbola manana eritreritra an'izany zay nipetany zay virus zay azanogny atreto fa mba sy ampifandrafy ansikana ka porofonyzany sy ny marikin'izany dia vory teto vahoaka andrany fasika sy ny ray aman-dreny mpanjaka mananan'ny agny amin'ny fiantragnona fitrangbenay agna farahony nagnano fagnadiovana ny zavatra io nagnano kabary makasika ny zavatra io ka dia afatrafatra apetraka moa zay dia sotabesaka to. Ny antevolo raraka ny tantara dia firazanana ratsy sy fiarahamonina amin'ny antemoro rehetra noho ny fasahinana ataon'olona iray atao agnatin'ny razamben'izy ireo tany amin'ny fahagolatany tany. Mbola voatagnan'ireo taranaka antemoro mifandimby nefa izany elagnelagna misy amin'izy ireo sy ny antevolo izany mandraka ankehitriny. Ka raisy ny foko antemoro ho fagnompana na ompa faratampony indrindra ny fiantsona azy ireo antevolo. Sazy miatra enina hetsy ariary azo ivalozana no azo nity ankizy mpianatra ity raha ohatra ka roa tapitisa ariary sy azo ivalozana kosa ny an'ilay ray aman-dreny fosotra namoaka ny feo. Araka ny toromarika nomendreo teknisianina ao ambadikao dia efa voninao ny sary mahakasika ny fahatongava ny filomarika Ravalomanana tanontolo ary tamin'ity androany ity sy andeha rahantsika avetrany ary. Tsy nasakana ny filomarika Ravalomanana sy ny vahoaka ny Toliara izay tonga maro ny tsena azy ny sakana natao ny mpitandro filaminana nahazo baika politika. Tonga saina ny vahoaka ny Toliara tsy nanaiky ny Ramatahora noho ny baika politika azon'ireo mpitandro filaminana. Teto ny nahitana fa tsy masakana ny herim-bahoaka izay feon'Andriamanitra ny basy ny fitaovam-piadiana.
raha iverenana nazavanisy teto tontolo iara nanomboka teo amin'ny fahatongavan'ny filomarika Ravalomanana tena misy ranam-piaramanidina dia vahoaka ny fanitsakitro ara-bakiteny no tsena azy. Ny tombo an-dalana hatrany ireo vahoaka ary nanao ny asany amampitandro filaminana azy ireo beboty. Nisy baiko politika latsaka tampoka nefa rehefa tsy zaka ny mpitondra ny nahita ny amaro ny vahoaka ny tontolo iara tonga an-tsena ny filomarika Ravalomanana tahaka izao mantsy ny zavanseho nandritra ny fitsenana ny filomarika Ravalomanana. Nanakitra amin'ny farany ireo vahoaka raha tsy nitaona ny filomarika Ravalomanana nakao amin'ny magro. Fotoana nanomezany afatra sahady ho an'ny vahoaka tontolo iara sy amin'ny vahoaka malagasy. Tsisy nasakatsakana antsika teo satria nahoana tapa-kevitra isika. Tapa-kevitra isika famonjy vahoaka malagasy ary ame fanantenana ho azy indray ampitsojony vidina vary io tsika. Aza matahotra fa minofotsy ny hafa toko dady tsy mihemitra mitsika na kely ary. Eto aho makasitraka anareo rehetra amin'ny firaisan-kina misy tena mindrahina tanteraka ny ety. Nankasitraka ireo vahoaka ny tontolo iara tonga maro tsy niterena no sady tsy nitambazana ninina ireo mpitarika ny tima teto an-toerana. Misaotra ny firaisan-kinatsika eto Toliara. Misaotra antsika olo beabiaby, misaotra anareo amin'ny tina, misaotra anareo amin'ny RMDM, misaotra anao amin'ny pépinière, misaotra antsika biaby fahinjinja anareo miaraka amiko, nareo KMMR. Babatsika io enganan'kio fa ny vola io fa hinday mofo ampianatsika mofo andesiny zao. Misaotra ny KMMR, misaotra ny PPRM, misaotra ihany koa ny RMDM, misaotra vahoaka ny tontolo iara iaby. Fandraisana goavana sahady iny azon'ny filomarika Ravalomanana sy ny vahoaka ny tontolo iara iny. Tsy voandroany no nampiseho ny fitiavany an-dada Ravalomanana toy izao ny vahoaka ny tontolo iara satria efa nifanitsakitro tahaka izao izy ireo tamin'ny taona 2024 nahatongavan'ny filomarika Ravalomanana teto Toliara. Noporifoiny androany fa ao aminy ny tena fasahiana sy ny finoana marina fa tsy kobakambava fotsiny ihany. Ireny aloha izany ny zavanisy tany Toliara tany tamin'ity androany ity fa ivadika lafim-baovao hafa isika amin'ireto vaovao hamanaraka ireto. Matetika ahitan-doza ny fampiasana ny lalana etsy akasina manakaiky ny lavazy hamitaraina avokoa ireo mpampiasa lalana indrindra fa ny mpitondra moto sy ny mpitarika posy. Vao ny maraina teo izao hano nisy mpitary posy naratra vokatra ity lalana raha tsy ity avitra sy olon-dehibe Manofy Randriamalala. Saika ho isan'andro no ahitana lozam-pifamoivoizana eto amin'ity lalana ity raha ny fitarainan'ireo manodidina. Kodiaran-droa sy mpitary posy no tena mahita faisana. Misy koa ireo fiara simba no ny lavaka be tsy misy mpijery. Ny maraina teo dia mpitarika posy iray no naratra vokatra izay. Ty lalana ity zany sady ratsy no maninona ty mitrikarakarain'le fanjakana fa kofony fotsiny izy dia ajanony eo. Na le olona mandalo amin'le arabe lasa misy loza mitranga foana satria le lalana tsy ara-dalàna. Za zao nanosika sarety teo amin'ny lavaka io avy amin'le lalana. Rehefa nanosika sarety dia mavesatra moa le zavatra dia nitsingaditra le izy dia tao amin'ny tongotra daholo dia ny tongotra ko ary io nakatapaka mihitsy
Zay no natonga an'io. Tena le lalana eto tena ratsy be mihitsy a. Moto sima tômôbila de tapaka ny aniny. Ratsy mihitsy le tena le lalana ty amintsika ety. Eto aminay eto zany tena be dia be mihitsy ny aksida eto. Be dia be mihitsy. Moto tena be dia be aloha. Afaka fotoana fohy dia ho lasa fambolem-bary ny lalana eto an-drenivohitra ho ny olom-pirenena. Tsy ny eto ihany fa ny lalana amin'ny 17 hektara sy ny manodidina ny mihitsy ny mahavakivaava erom-ponina sy ny mpampiasa lalana. Tokony mametra-pialana ny fitondrana rehefa tsy mahavita mamany olom-bahoaka ho hatrany ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Antananarivo renivohitra resantsika eto afokotany Akasana, Semady. Zao ny zava-misy eto. Ka raha ohatra hoe mbola misy fanjakana eto mba mandraisa andraikitra. Fa raha ohatra hoe tsy mahazaka le fanjakana koa zany le mpitondra dia mamangataka izay apetrao le fanjakana fa aza vonoina ny vahoaka malagasy. Fitadiavan'ny olona efa saroto ny mpitondra. Volalaina ny vahoaka malagasy efa tsy takatry ny aina na fianarana ny resaka sosialy ny fiainam-boaka amin'ny ankapobeny. Nefa izao vokatra fandaovan'ny olona etra. Raha natondraka andamosingisa ny fitarainana amin'ny ara-tsin-dalana eto an-drenivohitra. Na misy fikitihana aza dia tip-top sy zara fa vita. Ny amin'ny lalam-pirenena maro samihafa efa mampiteny ny mona mihitsy. Antsoanefitra ny fitaraina ny vahoaka malagasy manoloana ireo fahasahiranana maro mianjady amin'ny isam-batan'olona amin'izao fotoana izao. Hany ka velom-panontaniana ny rehetra hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara. Fa manoloana ny vaovao niparitaka tao anaty tambazotra serasera momba ilay lehilahy nandidiny tendany sy tamin'ny antsy tetsy ampita-tafika dia nitondra fanazavana ny ben'ny tanàna hatao an-toerana androany. Namafisiny fa tsy mbola vao marina treto ny antony natonga ity lehilahy ity hanao izany fihetsika izany. Ny zava-misy dia mirongatra ny fidorohan'ny tanora zava-mahadomelona eny an-toerana ho ny fanazavany sy azero manimenjanahary Tahirinena. Tsy mbola fantatra mazava atreto ny antony nahatonga ilay lehilahy andidiny tendany tamin'ny antsy teo amin'ny tsena ny mpivarotra taovakena tetsy ampita-tafika androany. Io no nambarany ben'ny tanàna raha niresaka momba ireo vaovao miparitaka tao amin'ny tambazotra sosialy. Nodisoan'ity tompon'andraikitra ity koa ny filazana fa nosarahany olo-tiany no antony natonga azy anao izao fihetsika izao. Araka ny fanazavana dia tsy olona avy ao ampita-tafika ity tovolahy namono tena ity. Tsy nahitana antota-taratasy ho famantarana azy ihany koa teny aminy nandritra ny fisavana nataony zandary. Ilay olona aloha nikasany amono tena, olona tsy avy ety amin'ny komina ampita-tafika mihitsiny a. Raha sendra hoe nanontany eny izy dia tonga dia naka antsy zany dia nididiny ny tendany. Fa mialohan'izay efa nitsoraka tao amin'ireny ranony Sisona izy dia nisy nanavitra dia tsy maty. Io olona io marihana tsara fa tovolahy tsy nahitana kara-panono, tsy nahafantarana mihitsy zany momba azy. Dia ny olona rehetra nanodidina ny tangorona teo tsy misy mahafantatra azy na olona ray ary. Nidiko zany fa olona tsy avy aty ampita-tafika. Isaorana be da be ny commandant de brigade ny Fenorivo sy ny chef de poste ny ampita-tafika vaovao amin'ny gendarmerie fa tena tonga dia nandray ny asany izy ireo ary zareo no nitondra ny io rangahy nikasa amono teny io noho ny antony tsy fantatra fa tsy hoe misy famoronana antony ao anatin'ny réseaux sociaux fa tena noho ny antony tsy fantatra dia efa tonga any amin'ny HGR ary velonaina soamatsara na azo fitsaboana isaorana ny dokotera ao amin'ny urgence rehetrarehetra. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa isan'ny mahazo laka eny an-toerana ankehitriny ny fivarotana rongony. Ireo tanora no tena maro voasarika amin'izany ary efa misy ny fepetra ny raisiny. Eto ihany koa manko dia efa miparitaka eto amin'ny komina ampita-tafika le rongony izay tena mora le izy satria amidy amin'ny vidiny 5,000 ariary, R1,000 raha betsaka indrindra. Misintona amin'ny orona, mitsindrona, mifoka dia efa miady ao anatin'io ihany koa ny gendarmerie izay isaorana be da be an'izareo dia efa betsaka ihany koa ny efatratra rehefa betsaka ihany koa ny miditra-ponja ao anatin'io dia manomboka eo amin'ny ankizy 15 taona no mivarotra hatramin'ny ankizy 13 taona eo manodidina eo dia ireo ankizy ireo ihany koa zany no misy amin'ireo no migadra zany amin'izao. Tena le mitsindrona ny tena betsaka ary tena atahorana dia atahorana mihitsy le izy. Sarotra ny fandraisana fepetra ho an'ireo olona mivezivezy eny an-toerana amin'ny atoandro saingy manomboka amin'ny 7 alina dia voarara ny fivezivezeny. Raha misy antony tsy maintsy ivoahana dia tsy maintsy mitondra kara-panondro.
Vaovao ny fahasalamana kosa indray manomboka lany ary tsy ahitana tahirim-bakisiny miaro amin'ny raboka na ny BCG ny ankamaroan'ny tobim-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny volana maromaro izao Ray aman-dreny maro no mivezivezy mitady tobim-pahasalamana eto an-drenivohitra mba ahafahan'ny zanany misitraka izany vakisiny izany saingy miverina maina fotsiny rehefa tonga any tsy misy ny fanafody ary tsy misy ainkoa ny fitaovana entina andromana raha ny loharambavao. Piasan'ny fahasalamana any amin'ny faritry fitovinany ainkoa no nilaza fa efa herinandro maromaro izay no tsy nisy vakisiny BCG intsony ao amin'ny toeram-piasan'izy ireo tany amin'ny volana novambra 2022 no nisy tahirim-bakisiny farany. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena avy any ivelany no amaranantsika ny fiarahana nataon'ny komiti-panatanteraka tamin'ny toerany tsy tantana ny federasiona ny baolina kitra frantsay Noël Le Graët fitantanam-bola tsy mazava fanaovana tsinontsinona ny mpilalao no anisany na nisorana ity farany tamin'ny toerany Jessica Miray Andry Rakotomalala. Ombalona natanteraka fivoriana tsy ara-potoana tao amin'ny foibeny tao-pahary ny federasiona frantsay ny baolina kitra na FFF. Mandeha ny audit mahakasika ny fitantanana tsy mazava teo anivon'ny federasiona nandritra ny fitondrany filohany Noël Le Graët. Mandra-pahavitan'izay, ampiatony amin'ny asany ity mpitantana ity ary nomena sazy ihany koa tsy afaka miasa mandritra ny fotoana tsy voafetra ny tale jeneraly ny FFF Florence Arduin. Ireo no tapaky ny mpikambana eo anivon'ny komiti-panatanteraka ny filohan'ny federasiona frantsay. Efa mambolana maro no efa nienjana nitady teo amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena frantsay sy ny filohan'ny federasiona Noël Le Graët no ny tsy fahaiza mitantana sy ny fitantanam-bola tsy mazava. Ary efa noteren'ny fitondram-panjakana nametra-pialany ity farany 5 tsinety. Tsy ahivina fa ny volana martsa 2024 no voafidy sy lasa filohan'ny FFF Noël Le Graët. Ary volana vitsy taty aoriana dia efa nisy olana teo aminy sy ny fitondram-panjakana ary ny mpity baolina kitra tao Frantsa. Tsy fahaiza mitantana fitantanam-bola tsy mazava, tsy fanajana sy famingafingana mpilalao sy mpitantana ao anisan'ny antony sy nanozongozinana ny toeran'ity farany. Ny filoha-hevitry ny FFF Philippe Diallo no handray ny toeran'ny filohan'ny federasiona frantsay momba ny baolina kitra vonjimaika mandra-pahavitany fanadihadiana ny fitantanam-bola ny FFF izay tsy mazava na audit ataon'ny fitondram-panjakana frantsay. Tapitra teo ary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao. Nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra moa dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe demi frère ny sampana fampalalam-baovao. Mamy fotoana anao amin'ny rahampitso indray. Avelo maro tompoko.